Ila eo an'evina politika zany ny hevitra samy manana ny saina samy manana fa ny hevitra tsy mitovy ary raha mivola fahamarina tsika tonga amle tanjona anankiray dia Madagasikara vanina firenena vanina vahoaka vanina satria ijoro fahamarina tsika ka fanombohana ihany zao fa hitanao amin'izay tena ataotsika amin'ny taona ity manaraka hoe asoa fa mbo manam-polo ndraika hoe miarahabantsika iaby lahy tratry ny taona 2024 torontsika amin'ny faritany Toliara no mandray ny fiaravany tratry ny taona eo anivony antoko tiako Madagasikara. Retsika teo ny safan'ny député Mandrivazo teo zay niantso ny team rehetra zay fa teo aloha teo hoe andao ry zalahy matoa reo olo reo tsy miala hatramin'izay dia misy antony ao ary ny fahitavatsika an'ireo no mahatonga atsika koa voromaro hananitra izao. Ny team tsy resy zany fa noresena hitatsika hatramin'izay fifidianana sy ny halabato. Amin'izao dia manomboka miverina indray ny heriny zany hoe tsy lefy izy teo fa vao maika mihamafy. Ny anton'izay dia io antoko-tiako Madagasikara io dia manana ny foto-kevitra ijoroany mana vinam-piarahamonina na rahantsika naheno teo ny hira izay nirahantsika fa tsika dia mitaky ny fahamarinana mananatsika firenena vanina. Izay tanjona tsika zay vinam-piarahamonina zay no mampiavaka atsika amin'ny antoko rehetra dia tanànany antoko sasany. Maro ny namatsika zay nalaim-panahy nivezivezy ny karo javatsoa kanefa tsy nahita zay mahafapo satria tsy hitany naizanaiza ireo vinam-piarahamonina sy ireo fototra zay ijoroantsika reo fa ato anatina antoko-tiako Madagasikara irery ihany. Sa tsy marina zay karaha itsika an-tanandroa reo atazomitsika hatramin'ny farany lay fahamarinana zay adiatsika satria ny fahamarinana rery ihany zany no mahatonga atsika ho olombanina. Teo koa nisy resaky nataon'ny vehivavy teo zay mamafisiko eto fa tsika vehivavy maro anisa eto Madagasikara tsika zany afaka mampandroso ty firenetsika toy ka mirorororo fa mifohaza fa mandinatsika zao firenetsika zao ko antsika ampela iaby zay ka manao an'izao hoe tsy manao politika aho rehefa tsika miresaky firenena nantokantranotsika ao efa manao politika zay ka ia koa ny hambenatsika hihetsiky hampandroso firenena tola tsy mihetsiky tsika ampela. Mila mihetsiky ny taonatsika vehivavy rehetrarehetra zany atao anaty antoko-tiako Madagasikara. Misaotra atsika délégation rehetrarehetra avy Antananarivo. Ny ahy aloha dia fisaorana erapo eran-tsaina atsika iabiaby niara-ny salahy tamin'ny fanomanana an'izao fampirabana tsatsy ny taona izao. Misaotra atsika vahoaka maro baka amin'ny aéroport aroy niavy etoy nanao 10 kilometra lian-tomboko. Misaotra avao koa tsika vahoaka anatin'ny saly ty ato fanombohana antsika zao fanombohana antsika zao fa hiaraka eto avao tsika ny antoko tiako Madagasikara dia misokatra amin'ny rehetra ko manokatra varavarana ny antoko Madagasikara ho antsika iabiaby midanadana ny varavara manentana atsika tsy mialon-drafy tsika tsy mialon-drafy ka mitaona tsika iabiaby ndao hiaraka ndao mba samby hiroso makana amin'izany fampandosoana zany ka eto ao dia mitodika amin'ny tinina ato anatin'ny faritany Toliara aoka iray hina atsika izay ny firaisakina zay ihany nohery ho antsika. Ny fahavalotsika dia tsy ato anatiny, ny vahavalotsika dia anabadikany fa tsika ato raika avao. Dia zao dia mametsaka eto fa tsy ilaina ny fizarazarana, tsy ilaina fizarazarana ary tsy ilaitsika ny fizarazarana ato amin'ny tiny. Misaotra atsika ty meto Toliara satria efa nasehontsika ny firaisakina ary efa hitatsika ny fahombiazana amin'izany firaisakina zany. Fahombiazana ny firaisakina zao vahoaka marobe zao.
Masisaka tompovavy. Amin'izao fahatarana ny taona tamboroko tao efatofoloha tiatoko teny izay taonay mila asa ny tanora eto miara rehefa mahavita fianarany tanora eto dia siklopusy kafotoaino asa atao tanora eto mangataka anao zahay nzay matofoloha mamoha ny magrosy tiko eto miara koeto koa misaotra ireo tanora namita ny adidy rehetra amin'izao fanatanterahana ny raha zao ka mangataka atsika ao voalohany indrindra dia mangataka vehivavy rehetra mafanafo azy zao mba hitsanga ikopakopatanana ho an'ny président. Andiamo tu président fayenao pitady ani antoko ty mantoka soeta filiary ary dia mbola miarahaba atsika iaby rolahy trafiky taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo zao hoy moa bola zay roboky ty atea fanabokady falay sanatria président tsy roboky tsikiky anay ka roboina etoa fe hoy zahay hoe lehilahy mahiriny anay vatolahy tsara fototra tsy lavon-divotra io ka nanisy aza nisy seza mafy zay nandalo teo aminy mbola io filohatsika ary mijoro atrano ny tanora ary mbola vonina atrany ara anaradianao atrany ary koa anohananao atrany izay avieza eto atoilara eto ary efa memitombo isa tokoa izay raha ny amarony ary efa be koa ireo afovonana hafa zay manaraka anay na ny antoko tima ny androy monsieur Joshua Andriamatofoloha angadina anana sy finahitana ity tiatoko Madagasikara ity ianareo bureau politika rehetra ianareo député de Madagasikara voafidy ao amin'ny atoko Madagasikara manalamanareo avy maeva toly manitsy eto toliara torak'izany koa itsika avy amin'ny faritra ianareo voromaro eto toliara manalamanareo koa zaho reto ty mavy any androy salama ry toliara mahavita azy Andriamatofoloha arahaba ny manokana ianao nohona ny taonanao Andriamatofoloha sy ny fanenjehananao sy ny fanesoananao ny fahakinganao mbola tanoraka ianao tsy araka ny resaka an'ireo mpanenjika sy mpalaina fa mbola mety ary matanjaka ianao Andriamatofoloha miarahaba ny bureau politika rehetra ianareo solombavam-bahoaka nareo olo manakaja manamboninahitra amin'ny toerany tsirairay aby Andriamatofoloha voalohany teninay a tsy hitsangatsangana ny dianay ty atoliara fa iarahaba taky ny taona ny vahoaka ny toliara Tsakadavaka miaraka amin'ny Andriamatofoloha mpanorany atokotoko Madagasikara Monsieur Mamia rectime anosy voalohany teninay Andriamatofoloha maro ny antoko zay natsangana teto Madagasikara fa ny antoko timma dia tsara olona tokoa Andriamatofoloha maro zay nikapa nanimba fa tsy nahasiba ny antoko timma zany fa vao maika mitombo vao maika mitsiny ny fitiavan'olona zany antoko timma zany tsara ka dia izao Andriamatofoloha izao ny olona ny volavolainy antoko timma tamin'izany andro zany a tamin'ny fahatokavanao tao Tolagnaro tamin'izany nitokananao ny efitrika matao ambosary dia nitsangana zany hoe tiako iarivo resy lahatra ny tenanay Andriamatofoloha rehefa nahita an'izany laminasa napetrakinao zany nivadika ny antoko tiako i Madagasikara ka mandraky ty ny androany Andriamatofoloha eto izahay tsy ho avela
zay nataonao. Zay ianao président tonga soa eto miaraka amin'ny ireo délégation zay noentinao avy any Antananarivo reo. Zaho ny teny avy aty aminay jeune femme timy ry président. Tianay ianao président ary zahay vehivavy timy zay tanora dia mangataka anao hijerenay manokana eto Toliara satria maro vehivavy mijaly eto, tsy ny tanora ihany fa ny antitra hisoloako tena eto. Mijaly zay président mba avereno tiko, avereno ny magro. Ia iaby tsika avy anaty saly ato. Ia tsika avy anaty saly ato. Misy timo Toliara sa tsy misy timo? Asoto aty Malabela misy timo Toliara. Asoto aty Valingoela misy timo Toliara. Monsieur le Président, andriamatoa filoha Marc Ravalomanana, nanontany izay aho andriamatoa filoha satria hita sady rety nombegnombegngo ho isafaniny sasany fa tsy misy timo eto Toliara. Tseriny nefa tsika androany feno trano toy. Namaly moa eo teo hoe misy timo eto Toliara. Ao satsiao miarahabanao monsieur le président toka soa Toliara eto de okanao mitsena anao. Misy dikany zao fa tongavan'olo maro zao monsieur le président. Mazava ho azy fa tsy fanatisme io fa fitiava. Fitiava. Zahay eto tsy miara-tsara velatsiny. Lafa tea ay le tea ay, lafa tsy tea ay tsy tea ay koa. Ka androany Toliara manano ny fitiavananao président. Marina zay sa tsy marina? Saotra anareo. Ny faharoa zahay regiteno regitimy tsy mandrefana. Andriamo gatonga to dipisomede ny anara. Pamangataka antsika Toliara Maitsanga. Toliara iaby tsangana. Ayana retsy Toliara vare. Zay. Manata koa Toliara Maitsanga. Ayana re. Mitsangana. Zay. Manaraka ao Bero. Hampitiry ndraiky finoa sy fanampianatsika ary indrindra hampiredareda ty fitiavatsika i Madagasikara. Ka ho mariky nyty fifampiarabatsika andehatsika iaraky iteraky. Saotratsika iaby. Hoe misy tantara fohy mangataka atsika hijanjy azy toa. Misy nahoda raiky zay tao maromaro lasa zay mipetraky tamin'ny tanà raiky ambanimbany vohitsany. Nahoda io tena nahagaga. Ila raha eritreretiny tanteraka. Ila raha atao mety avy. Tendreny raha io ny manjary dralazaty. Poreporety ny voankazo io le mivaliky dalarivo. Sapany ronono io le mivaliky dala ray aly. Tserty fiority anontany azy. Nao nahoda. Ino ny sekrenao bazarao aminay romonao. Manao akory anaovanao any raha toy. Vakely ny vola hoe minoa fotsiny any. Hatka lazay avao fa ino zahay la. Nanompo teo le maro amizay ty mpanaraka azy. Mpianatsy reny de niaraky taminy hita iaby. Olo mamboly reny mirobobo iaby ty fambolia. Ty piasa lasa nikombo ty haveloma. Ary ray aman-dreny aby reny nanompo nahazo fahampinana. Ary ny vola hoe lahoela onda io ilamy ty fiaina. Nanontaniany jiraiky nao nahoda. Ino mahaty fa manino fa ila manampy anay io. Eny fa tsy lafa olo ijaly sasy. Nitsiky de
mivola hoe satria tiako i Madagasikara. Tafarafara tato amin'izay mivery tsy hitana ola io ny korota ambony ambany tena nisy olo nanahira ty famelomam-po tianatsy reo tsy lava iantefa sasy olo be reo namin'ny fo ty nitapitaky ty mpagnararao tsy ary fanaty fahasairana lany ilambeombeo am'izay nahoda io lafa nita i nanontaniandray nao nahoda na iny zay nangahana ola mijaly am zahay koa milanao zahay la voavalonareo ny fanontania toy impoly aho zao avao adeho iny hity poetana iny tokony hanananareo poetana iny manao akory zao 40 tao tsy mivoavany zay fanontania zay ka mbo mipetraky zay fanontaniatsika zay androany hoe ino ty poetana ino ola izay ilanantsika tadina amitsika fa impolona ola io misy amitsika fa sa mahavaly am'izay anatin'nytrano iaby misy manangatana olo fitiavana ho iny misy hitany nanangatana ray koa teo finoana ho iny iny misy mbo misy manangatana raiky koa fahamarinana ho iny mbo misy manangatana koa fa atoa misy raiky fahamasinana ho iny atoa koa misy raiky manangatana feripo ho iny fero zay dimy finoana ho iny fahamarinana fahamasinana heripo fitiavana ka lazay na andao fa hovaniako nahoda io nahoda hitako ty finoany fampany province Toliaranao mijoroka marina rozy tanatin'ny taona maro mejena rozy satria mijoro ny fahamasinana peripono mahavola rozy maro avialy ary fitiavana ro nanegrano rozy azy fokatanina fijoroa vavolobelika zao nahoda ao ty solitenany androy ao ty solitenany anosy ao ty solitenany atsirambefana ao ty solitenany telabe ka mangataka aminao zay nahoda sorato ndraiky na tantara iny miantsa ny hira zao ty natao inoana famarinana famasinana ro filamatra ny heripo sy ny fitiavana no anavotra ity firenena la misy amitsika hoy toepanay dimy io nareo ro nahoda vaovao ary tsika miaraky ro hiaraka anoratsy ndraiky tantara io ka nay lahy hafatsiny enga mety vetsevetsetsika androany toy amy taom-baovao toy ho lasa nofo iombonatsika iaby ty faniriatsika mangina ho tanteraka amitsika koa sahiatsika mijoro tsy hataotsy amin'ny fahamarinana amin'ny fahatsorana ho sahy tsika ivola eka iny aho ary timy mandraky izay satria tiako i Madagasikara ampy ahy izay eto mpamaranana tsy haiky tsy hisaotra ny rozy aby ny karakara ia anjarahy VP Elsoa mahavely bevatala ia rahalahy colonel Rabegile miaraky teto tsika onomaly jusque matomaly kotaian-janahary ala tsika iaby tsy voatonoko agnara etoa nananto amin'ny fanatanterahana raha toy misaotsy mandrosoa ampitiava poela velo ia nahodabenay président poela velo ny antokotiko Madagasikara
misaotra tompokolahy mankasitraka tompovavy Reva miarahaba akoly miarahaba antsika rehetra zany kahatra ny taona vaovao dia zao 17 taontsika vehivavy nanginy tsy navelan'ny teny fa raha vao ohatra ka amin'ny teny tonga dia kakazo tsy marina ve zany zay efa niaran'izany ka zao mijoroa amin'izay tsika vehivavy tena mijoro satria tsika maharonisa eto amin'ity fireneny ity dia ilaina isika mbola ho avy ny fotoana rehefa tonga ny fotoana dia ho hita tsara izany zavatra izany fa zao aloha tsika efa miomana isika za zany président ka tehitena nisy publication nataona izay varotra tiako ilay olona tany Ranohira dia tena hoe Madagasikara mihitsy mitady le produit tiako sady isiny ny asa ho an'ireo zanatsika dia tena mamiangavo izany ilay olona satria manjary be kipa président raha tsy miteny ny afatra dia zao koa le lalana tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nisosa ny lalana makaty Toliara fa tamin'izay nakaty teo tena reraka tômôbilina simba eny an-dalana no nifahavazana noho izany milana président milana firenena malagasy rehefa tena tonga fotoana saka tompo mbola vontsika eto androany na tratra ny taona vaovao ity dia miarahaba nareo rehetra ihany koa na tratry ny taona daholo tsika tratry ny taona 2024 dia mirary soa ny isan-tokantrano misaotra manokana ny fomba maro karazany ihany koa tsika satria tsy manadiny vahoaka ny Toliara zany izy ary vao mandeha ny taona dia tonga mpafa sy ny fampiarahaba amintsika mifaro na tratra ny taona vaovao dia metsika tehaka ny ray aman-drenitsika izay tsy mitandro asa tsara fa tonga mitsidika sy mampahelatsika ny misaotra ny mpikarakara rehetra satria na fohy vola ianareo na fohy fotoana na fohy herintanjaka ny asa andro aman'alina sarotra be ny asa fampateraka zany satria teo ny firaisakina sy ny finiavana misaotra ny mpikamana sy ny tanàrady rehetra ihany koa amafisiko ny misaorana nataon'ny président teo tamin'ny fitselana ampitsikitsikina sy fifaliana izay natao tamin'ny alakamisy fa tena nahafahany tokoa ary mahavelona fanampenana misaotra nareo izay vahiny nasaina tonga manatrika manome vinahitra amin'ny fotoana misaotra ny tinina rehetra na ny eto toerana ny avy any amin'ny faritra samihafa tonga manotrika izao fotoana izao ihany koa dia isaorana sakasitrahany nareo tena provelona ny androany provelona fa mahafiorina ny tinina ny fifankatiavan'ny tinina sy ny vahoaka ny Toliara tsy resin'ny taona maro tsy resin'ny fifanenjehana tsy resin'ny fifanaratsiana fa ny profonareo androany fa tena mifankatia ny tinina sy ny vahoaka ny Toliara izay tiany mataria ny filoha Marc Ravalomanana androany koa izay dia mbola hanamafy eto anatrihanareo fa tsy mbola mivadika ary tsy hivadika amin'ny vahoaka ny Toliara na rovinonareo ny antoko-tinina izay taria ny filoha Marc Ravalomanana hita sy tsofa fa na dia niovana ny taona na niovana ny mpitondra dia mbola miara-mahity sika fa mbola miady ao anaty fahasahirana ny sika sy ny vahoaka malagasy tsy marina zany mbola mitady sika izay ahavitana ny firenena ary mbola ao anaty fanitrana lalina ny vahoaka malagasy kanefa dia zao fampitandatsika maro be toy izao dia mbola manana fanantenana nareo ka manamafy zahay fa ny antoko-tinina tsy hikatsaka afa-tsy izay tena mahasoa ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika maro nareo no mahatany ahoana maro ny sitia amin'ny akasika ny fitondram-panjakana manohana vetsika sa tsy manohana dia manome toky anareo zahay androany fa na manohana ny fitonana sika tsy manohana be fahatany akory rehefa mahazavatra mahasoa ny vahoaka sy zavatra hifanarahana ny atao dia manohana sika ny tena makasitraka raha misy zavatra tsy mety
na tokony alaina dia mitenysika sy manitsy fa isika koa dia afaka mandray fanapahan-kevitra entika rehefa velika teraka ny fifampatokisana satria ny antokotopo mandraikitra tsy matahoaka amin'izay fanapahan-kevitra raisina fa mitsoratranga amin'ny tombotsoany toka malagasy mioma ny sikalimina satria fanamboleberono ny andratsika ao anatiny rotony ny voalohany fanatsarana ny rafitry ny antoko sy fanamaforona ny antoko misy ny baikady sy lamina atao amin'izany fanavaozantsika ny rafitra rehetra eny anivon'ny fokotana hatramin'ny distrika ka hatramin'ny région aokosika anaraka ampilaminana amin'izay toromarika apetaka amin'izay fa ny fanamby lehibe faharoa dia zao miomantsika satria tsy maintsy misy ny fitondrana zao fitondrana zao zao dia fitondrana vonjomaika ihany rotona ny fetotona ny mena fitondrana naovany ny fanavaozana tsy maintsy misy ny fitondrana ho aninan'izay dia miomantsika satria tsy ray andro manomana amin'ny fitondrana miomana ihany koatsika amin'ny tetiany rehetra amin'ny politika eto amin'ny firenena na fotoanam-pirenena zany na resaka fitondrana fanoloana sefokotany aby tsy mitsahatsika ny mitaky amin'izany satria zao mba isiny tena fanavaozana mipaka eny fotony eny amin'ny fokotany dia takintsika ny fanoloana sefokotany zay natao ny fitondrana teo aloha fitaizana ampitotika fotsiny anga nampitiana ny firenena mila timina matanjaka sika timina matanjaka eny fotony satria mitanjaka ananatsika ihany no anto azahoantsika fandresena aokosika mba hanao firaisankina ihany koa afaka tavaravarana ho amin'ireo zay rehetra manino ny anatevilarana antsika satria manana tanjona goava antsika dia nanangana ny firenena vanina mamerina ny fisaorana sy nakasitrahanana eo tamin'ny fikarakarana sy ny fandraisana anay dia mankasitaka ny filolavanimana antsika tany petrika mandrakariva ao anatin'izao atokotiko Madagasikara zao sao dia